voalohany miarabatsika amin'izao takariva zao amin'izao fotoany fahavaratra marimarina kokoa andro ratsy zay hitatsika ny toetrandro eto Mahajanga. Misy andro ratsy moa zany ao amin'ny canal de Mozambique araky ny resaky indreo responsable météo. Tampotampoka ny vidéo zay ataotsika ary atao ilay izy ho fantapoko fantapirenena satria ny zavatra misy efa miatra amanaina, tsy misy olona lavorary ary tsy misy ihany koa olona lafatra. Nefa maha firenena maha fanjakana dia misy ny tompon'andraikitra isantsokajiny, ka izany dia anaovana antsoavo amin'ireo tandrify amin'izay. Tsy vonandroany angambany nahalalànareo ahy eto amin'ny tambajota tserasera mamerina ihany aho sady mampatsiahy antsika ihany koa. Fa ny tanjona anaovana zavatra ohatran'izao zany dia tena fitiavan-tanindrazana ho an'ny tanindrazana, ho an'ny taninjanaka nanaovana zavatra mitovy amin'izao, fa tsy atao irehirehana na koa hitadiavana buzz amin'ny Facebook na anenjehana olona na hielonana olona. Fa rehefa misy zany tsikera atao dia mazava ho azy mitady vahaolana zany isika rehetrarehetra mba hahafahana manarina an'izay tsy mety zay. Raha misy moa ny ampamoaka zay ataonay, mety betsaka ny olona tsy makasitraka an'izay na koa mety ho vitsy ihany koa ny olona mpanao an'izay, fa anjaran'ny fanjakana no mandray ny andraikitra tandrify an'izay. Ka raha ilaza zao araky ny teny zay nataoko teo, soratra zay naparitako teo moa zany dia hoe anao ampamoaka teny zay makasika andreo olona zay mikasa ifofony aiko, mikasa ampigadra ny tenako amin'ny fomba rehetra zay anaovana azy. Mety sadaikatra ihany isika hoe fa maninona no manao vidéo amin'ny androny androany satria efa tsy azotsika maivanina intsony ny afatra zay miampita tonga ty amiko. Misy olona ambony dia ambony eto amin'ny firenena azahoako afatra makasika an'izay. Misy vadina solombavam-bahoaka zay fakomaly be tia no nanafatrafatra fa tsara position reo amin'ity fitondrana ity, moramora ihany Afakandro, fa sao dia averinay ianao any Amarifoto. Eniko izy madame le député, madame vadiny député moa tonga ty amiko zay afatra izay. Misy ihany koa moa zany mpitary filaminana ambony koa efa nilaza amiko hoe moramora fa efa manomana an'izay famononanao zay ny olona zay hikasa ifofony ainao. Ankoatran'izay moa misy ihany koa moa isorako anareo zay namako zay tsy manadino ary mitia matoa nareo milaza an'izay fa hoe misy olona hikasa mono anao, mitandrema anao fa izay no zavatra mety hiseho atoato. Lazaiko ihany moa zany tsy tahotra zany anaovako an'ity vidéo ty satria araky an'izay nambarako anareo zay fa ho an'ny tanindrazana no anaovanao zao antsoavo isan'andro izao, ireo construction illicite zay misy eto tapin-tanàna Mahajanga, ireo affaire maloto zay ny tanisaiko teo aloha regny. Misy ny resaka kidnapping moa zay lazaiko ary nisy mihitsy nilaza mangataka anaovako an'izay, fa zay moa nambarako zay hoe misy fotoana ny zavadrehetra mbola tsy fotoana angambany amoana an'izao. Ireo afatra rehetrarehetra reo zany misy olona zay veritsika madio nefa dia mavita zany mandefa an'izay menace zay tonga ty amiko zany. Ary misy koa moa zany mandefa matoa zany le afatra ampitaina amin'ny olona anankiray dia tiana ho tonga aty amin'ny tompony zany. Zay moa zavatra nisy raha fakomaly moa nanaovantsika an'izay. Fa ny ankoatran'izay moa zany efa ela no nahazahoako an'izay menace zay hoe ampamonoina zany Afakandro Christian. Misy aferan'ny vary marina nolazaiko teo ary hitatsika iny resaka aferan'ny vary iny
saika tao anatiny ampamoaka zay nataoko zany izy iny tamin'ny fotoana zay nanaovako ampamoaka fa kosa ninia tsy nilazaiko zay zavatra zay no ny antony hoe tsy hoe ny information ampelantanako no tsy complète am'izany fa efa fantako zany afaka miala bala reo raha ohatra ka efa tam'izany no nilazaina satria tam'izay zany mbola 20 conteneur no efa voafindra tany amin'ny magazay rehefa zay moa zavatra nisy iny nisy fotoana zany nivoaka foana ny afarany dia hitatsika fa olona ambony rehetrarehetra eto amin'ny faritra boiny tafiditra tao anatiny iny afera famotsiam-bary maloto iny zay saika anapoizinana ny vahoaka malagasy gouverneur tafiditra tao député anankitelo tafiditra tao ny préfet tafiditra tao ary ny PDS tafiditra tao anatiny iny afera igny hitatsika fa olona mitazona andraikitra ambony eto amin'ny faritra boiny no tafiditra ao anatiny raha iny fantako fa mahafantatra ny filoha izy rehetrarehetra ary misy akaiky ny ray mandreny filoham-pirenena amin'ireo solombavam-bahoaka fantako ihany koa ny lanjan'ireo olona rehetrarehetra reo zay manana fifandraisana ambony fifandraisana amin'olona ambony rehetrarehetra eto tany ny firenena ary mifandray amin'ireo rafim-panjakana rehetrarehetra misy eto amin'ny tany ny firenena fantako ny gravité ny zavatra ataoko fantako ihany koa no iafarany zavatra zay ataoko araky ny nambarako teo zay ho an'ny tanindrazana ho an'ny fitiava-tanindrazana anaovana an'ireny ampamoaka anaovana an'ireny afatra ireny mba hanaitra ny tompon'andraikitra hanaitra ny fanjakana fa hoe tena misy kolikoly aty mahajanga hanaitra ny fanjakana zany hitondra fanadihadiana tena misy ve le vary lo vary simba saika anapoizinana amin'ny tanindrazana marina fa reo olona ambony rehetrarehetra reo zany tsy hihinana na raiky lao amin'io vary io fa ny vahoaka madinika any zany no voasarinitra ao anatiny io fantako tsara tsy olona ambony reo zany no tompon'io vary io ary tsy maintsy nisy olona zany ivelany any tompon'io vary io handray azy ary hivarotra azy amin'ny vahoaka madinika io entana io dia entana saisie ao amin'ny douane zany hoe navoaka tsokosoko zany io tsy nanaraka procédure zay takiny lalàna midika zay zany au niveau zany ny corruption ao anatiny io olona ambony eto amin'ny firenena be deabe ny voasarinitra ao ka izany tsy hafaly anao velively zay kanefa araky ny teny filoham-pirenena zay na velombolo tokoa dia nilaza fa hoe mizaniza manakolikoly na namana io na akaiky io dia tsy maintsy ampiarana amin'ny lalàna zany hoe mila fanarenana ty firenenantsika ity dia izay no antony anaovana antsoavy tsy mety vita io fanairana tsy mety vita io ho an'ny tompon'andraikitra zay voakasikin'izay fitarainana na koa antso zay atao izay ka raha milaza eto androany sao dia mbola misy misangisangy ihany hoe fa hoe tialaza indray io mila buzz io efa nilazaiko teo fa misy ny anandrana ifofo ny tenako amin'izao fotoana izao izay zavatra izay zany efa nampalalaiko ny fianakaviako ny namako akaiky makasika an'izay ka ianareo zay mahafantatra fa nanao an'izay teny zay zany dia tsy ho afabela anareo aza meritreritra hoe ho tanteraka zay zavatra izay dia nintsinitsy ianareo misy vadina député nampiasa an'izay mo zay hoe zahay tsara toerana amin'ny fanjakana izao fa raha ilainy Afakandro dia ampidirina ihany an-tany mora izy raha izay faharoa misy tompon'andraikitra ambony ao amin'ny tany filaminana efa nilaza amiko hoe hiafara amin'ny famononanao ty raha ity roa zay fahatelo mbola source ihany koa inconnu ihany koa nilaza koa fa hoe hiafara amin'ny famononanao ty fa be deabe ny olona zay tafiditra ao agnatin'ny ty raha ity nisy ny fandrahonana fampigadrana moa zany andrasantsika mois de février araky nilazain'ny mpanao gazety anankiray fa ho hitatsika ahoana ny fizotran'izay hoe mbola ho fanjakana gaboraraka avy eto Madagasikara mety amoronana dossier ny olona anankiray na dia tsy meloka na dia tsy mandika lalàna dia ho gadragadraina fahatany zay zavatra zay zany no mampijoro anay aoka zava hoe ahoana moa ty firenena raha manana ity lova napetraky ndreo ray aman-drenitsika zay namonondro tena ity dia ny olona vitsy na ny olona tsy manjary no meritreritra ny anao didijadona meritreritra ny
metraka fanaparam-pahefana zay zavatra izay zany dia zavatra tsy ekena zay, zavatra tsy mety zay zany iainantsika eto. Karaha mitsangana zay androany tsy matahotra faty velively na matahotra famonoana velively. Zany faty zany maty androany maty rapitso ny anarany mitovy any faty ny anarany fa tsy mitovy. Hafa ny maty am-pandriana, hafa maty amin'ny lachité, fa hafa koa ny maty martiora. Raha vonoinareo amin'ny tsisy antony ao dia dikan'izay maty martiora Afakandro Kristian. Ampodiko ny raika tsy fatahorana anareo, za tsy matahotra. Asan'ny fanjakana zany raha misy mamono olona, ny fanjakana no manenjika ny mpamono olona. Fanambarako izay ary tsy maintsy ho fantatra anareo zany zay zavatra izay fotoana mampitatsy fa izao nisy zay ka zay fa sao dia mbola eritreritra anareo zany hoe sangisangy le izy fa efa amanaina ny menace zay atao ka sarotra amin'ny tenako zany hangina hoe tsy ilaza amin'ny voaka malagasy, tsy ilaza indrindrandrindra nareo mpanaradia ahy mpanaraka ahy an'izay zavatra izay satria rehefa tsy eo Afakandro mety possible zany fa maromaro aminareo koa zany no eritreritra hoe aleotsika angina amin'izay fa efa tsy mety intsony ny fitenenana zavatra marina, filazana zavatra misy marina eto amin'ity firenenantsika ity. Ka mandrisika anareo zany ny tenako, ianareo namako, anampy anely an'izao teny zao ho tonga ampototsofiny zay nandefa an'izay afatra izay. Azoko le izy zay mahatsara hoe manao zavatra zany ianao mba kajikajina ihany na mitandrina anao fa tsy n'olona zay resanao zavatra rehetrarehetra zany eritreretinao fa hitazona an'izay teny nomenao. Ny anankiray moa zany dia fanafarana amin'ny vantana, anankiroa azafady fanafarana amin'ny vantana, ray avy amin'ny mpanao gazety, anankiray fantany ny anarany raha manaraka an'izao izy mahalala an'izay, dia misy vadina député moa zany nilaza miteny fa hoe gatrainay izy zahay tsara toerana amin'izao fitondrana izao. Ka tsy fantako andre matofoloha mbola anao ny fanaonareo teo aloha ve anareo mbola amerina an'izay fitondrana gaboraraka izay hampiasa ny fitsaranako hery famoretana, fampiororona ny piraitan-drazana, zay zavatra izay zany tokony efa ialatsika fa manimba tanindrazana. Zao zany mety maro zany ny olona tsy makasitraka ny zavatra ataontsika eto fa io tsy antery fa ny tsirairay zany samy mandray amin'izay tokony andraisany azy fa mitanjona fotsiny izahantsika zany tsy anointoina ny fahalalany hafa ny zavatra zay ataontsika aoka ny zavatra zay ataontsika zany ataontsika ho fanarenana fa tsy fanenjehana. Ary tsy hitako zay olana raha ohatra ka misy zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena lazaina ny tsy fetezana, tanjona dia ny ananganana firenena vanona. Ahoana nefa ny mavanona firenena anankiray dia tsy maintsy manara-dalàna. Misy any lalàna dia araina ny lalàna ary ampiarina ny lalàna amin'ireo zay mandika lalàna. Zay ihany fa tsisy ankoatran'izany. Mety gaga anareo hoe anareo moa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana mba vitanareo manao ny zavatra ataonareo. Nandritra ny fotoana maro tsy mipetraka ta Madagasikara ny tenako ary niaina tamin'ny firenena islamika Arabia Saoudite no nipetrahako ny anarako tany no navitako ny fianarana zay nataoko fa manara-dalàna izy ireo, tsy misy corruption ny any, tsy misy fanaparam-pahefana ny any. Zay zany no mahatonga anay zany lasa tafiteny zavatra marina foana eto satria niaina tao anatin'ny kolotsaina zay tsy maneka zavatra tsirariny. Mipetraka amin'ny tanàna zany zay mampiatra ny fahamarinana. Tsy mahadiso anay zay hoentina ety ary izainay aely zay fomba fisainana miteny zavatra marina zay, manao ny marina zay, zay zany no lalana ahafahana mampandroso ny firenena. Tsy mitovy zay no nitezananay, no tezaina zahay zany hanao an'izay. Fa misy ihany koa nitezaina zay nianatra tany France, nianatra tany Chine, nianatra tany Europe moa zany amin'ny ankapobeny any Amerika, samy hafa ny kolotsaina zay nitezana anay. Sasany zay nianatra tany Europe zany manaiky ohatra ny resaka fanambadian'ny lahy sy ny lahy, vavy sy ny vavy ekeny zany hitantsika amin'ny France amin'izao ny premier ministre andreo dia manambady lehilahy mitovy fananana aminy. Ka zahay zay nianatra amin'ireo firenena islamika zany pays arabo zany tsy possible. Dia zay koa zany ny hevitrako tsy manaiky an'izay, ny finoana raha teo moa tsy manaiky an'izay, zay zany fipetrana. Fa ny zavatra ataontsika zany matoa misy olona zany fa mise sentir menacé na
mangozozo amin'ny toerana dia nivokatra ny ratsy nataony zay ary tsy hitako zay tokony antony anafenana an'izay rehefa ianareo no nanaiky nanao zavatra tsy manjary asumevonareo zay fa tadiavinareo firenena inona moa no atsangatsika eto firenena gabraraka ve firenena mpandika lalàna ve sa firenena matanjaka zay ne matoa misy olona mavita manao menasy anao efa fanaon'ireo zany zay zavatra izay ary mbola tsy afaka zany zay zavatra izay ka tokony zany tsika miara manaika fa mbola tsy mandroso ny firenetsika mbola tara ny firenetsika ka mitsangana tsika rehetrarehetra miara manohitra an'io ary raha misy ny famonoan'ireo any afakano kristian zany aoka tsika jiaby zany ho afakano kristian ary saindreo manao an'izany vitandreo zany fa zao ty firenena itya mila olombanona mitady olona marina olona mahitsy vonona sahy hanovany ty firenena tsika ity fa ny olona sarim-bavy ny olona sarim-bavy tsy mahavita manova firenena ny olona tsy tapa-kevitra tsy mahavita mampandroso firenena ny olona tsy entitra tsy mahavita mampandroso firenena ny olona izay malemy foa tsy mahavita mampandroso firenena satria takina ny olona entitra takina ny olona zay mitazona ny teny nomeny indrindra fampiarana ny lalàna ahafana manery tsy manery moa zany mampianatra ny olona hay lalàna manery ny olona koa zany anara-dalàna koa zay zavatra izay zany no tadiavintsika eto amin'ity nosy malalatsika ity fa ny zavatra misy be dia be ny olona zany manao abus tsy voasazy hanika ataondreo asa zany zany tsy fanaran-dalàna zany tsy matahotra ka zahay zany tena marina misy ny élection zay ho tonga eto amajanga andraisana anjara daholo zany ny élection zay ho avy eo misy ny ben'ny tanàna mandray anjara zahay misy ny solombavam-bahoaka andray anjara zahay ny gouverneur raha ny fahenoko mety hisy fifidianana andray anjara koa zahay zany hoe ny fifaninanana rehetra eto dia hisy ny fandraisanay anjara ao anatin'izay ka raha ohatra nareo zany mieritreritra ianareo zay mpanao politika eto no misaina mieritreritra hoe aleo simbatina izy zay famonona zay moa zavatra hafa fa hoe fanagadrana no tanjona anareo zany alany anareo dia zay manan'olona ihany alatsaka na dia tsy eo ao fa tadidio izy ty tolona tia ary tsy janona zany ninonina zavatra lazainareo na manao menasy nareo na mamono nareo ka nahafaty raha tsara tsy nahafaty anareo tsisy miverin-dalana eto zay no zavatra targetranay oentinay manatanteraka ny vinanay koa manana vinanasa zahay ary isan'izany matoa anareo responsable eto amin'ny tanàna eto amin'ny faritra boeny eto a Madagasikara voelingelina amin'izay zavatra ataonay dia hainareo zany mba manana toetra tsara ihany zahay indrindra fanafoanana ny resaka kolikoly vitanay mamoana kolikoly ao anatin'ny ray volana fotsiny tsisy kolikoly eto Mahajanga vitanay manao an'izany ny fandriam-pahalemana vitanay mametraka an'izany ny fahazavana vitanay mametraka an'izany ny lalana vitanay mametraka an'izany ka zavatra tiako lazaina aminareo manana vina zahay ary vina zay hoentinay hitondra fampandrosoana hitondra fanovana eto Mahajanga eto Madagasikara manana ny ampy zahay inona moa no ahafahan'olona mampandroso tanàna anankiray dia fananany relation manana an'izany zahay mifandray amin'ny firenena maro zahay mananamana amin'ny firenena maro zahay dikan'izay mahaleo tena tanteraka zahay amin'ny fampandrosoana zay ho apetrakinay amin'ny faritra misy anay amin'ny faritany misy anay tsy tadiavanay fanampiany fanjakana foibe zany fa vitanay manana olona nianatra zahay manana olona mahay zahay dikan'izay mahavita mitondra fampandrosoana fa aza resaina fô resanandro raha eo anareo inona ny vitanareo tsy eo ara zahay mahavita zavatra be dia be vao maika zahay eo mahavita zahay ary vonona hiatrika defia ninona zavatra mandalo farany verina aminareo zay nandefana zahay fampitahorana zay ny tenako tsy matahotra faty any aty vonona ho faty any aty ho an'ny tanindrazana fa tsy ho an'ny hadalana sy ny corruption sy ny zavatra tsy manjary tsy manara-dalàna maro ohatra an'ireo fanodikodinana vary zay maloto anapoizinana ny vahoaka malagasy iafionareo ny adalàna zay nataonareo maneke fa diso ianareo fa aza ny aty no ampitahorina
na ianao zay nieritreritra hoe hividy an'io vary io na ianareo zay voaososy voaositra ao anatiny tia raha izay mampidi-doza raha zay fanapoizana avoaka malagasy ty. Ianareo tompon'andraikitra eto dia tsy afa miala ninninona ny fanazavana zay ataonareo ka vonona hiatrika anareo ary ifaninana aminareo ninninona ny zavatra zay ataonareo eto. Tsy ampitahorina ny aty fa vonona hiatrika anareo ninninona ny zavatra zay ataonareo. Zay moa zany liafatra ho tsara zay ho tafiditra ary ho tafiditra anatin'ny lohanareo ho tonga any aminareo fa na dia ampitahotra anareo na amoninareo tsy mampemotra anay izany. Madagasikara tsy maintsy ho tonga saina ihany. Madagasikara tsy maintsy handroso ihany fa mila fahasahiana zay fa tsy vitany resaka ato amin'ny Facebook ato na tsy fafaliatsika fa araoasa zay. Eto ampamaranana dia manao antsoavo amintsika rehetrarehetra zay manaiky iaradia aminay ndaotsika iaraka anova anty tanànatsika zay mamitsika tiatsika ity. Raha mieritreritra anareo fampandrosoana dia ndao iaraka aminay amin'ny alalany ady amin'ny kolikoly sy ny tsy maty manonta zay efa hitatsika lasa lavitra loatra eto amin'ny tanàna zay misy atsika ity. Ka zay moa ny afatra fa dia misaotra atsika nanaraka lazaonareo ny namana sy tapaka fa misy an'izay mikasa an'izay famonoana izay fa tsika tsy maintsy mitraka ary tsika tsy maintsy miroso ninona idona ninninona hiatra.